ianareo izay any tokantrano manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao. Hoy aho aminareo amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka aminareo anie ilay fiadanana nambaran'ny anjely tamin'ny fotoan'andro natokavan'i Jesosy tety ambony tany. Teny toetra aminareo anie io fiadanan'Andriamanitra io, ary dia ho tsapanareo ny akon'izany eo amin'ny fiainanareo, eo amin'ny fiainantsika rehetra mandritra ny fahavelomantsika eto ambony ty tany ety. Tsara amintsika Andriamanitra, matoa nasian'Andriamanitra nentin'ny anjely, nasian'Andriamanitra nambarany anjely ny fiadanana, ka dia ho fisaorantsian'Andriamanitra dia ho hiteka mafy isika. Raha mbola misy mafy noho izany dia ataovy ihany. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Alleluia, alleluia. Omena an'Andriamanitra ny voninahitra tompoko. Teo tsika hivavaka ametraka ny fotoam-pivavahana androany mba ho tain'Andriamanitra ianareo any atokantrano dia mba mivavaha ihany koa, apetrao eo amin'ny fonareo ny tananareo dia vavakatsika. Ry Andriamanitra rainay malala, rainay masina, rainay izay ny an-danitra, isaorana ny ianao sy ny anaranao fa velonay ny izahay, ary ankehitriny tonga eto amin'ity trano ity izahay hiaraka anompo anao, hideranao, anome voninahitra anao, hiankoko anatrehanao. Ary tonga eto ihany koa izahay hitondra ny fanirianay sy ny etaetanay amin'ny maha-olon'Andriamanitra anay. Misy matoky izay fa anefa izany eo amin'ny fiainanay tokoa ianao amin'izao taona diavinay izao. Lehibe famindramponao ka dia arovanao amin'ny ratsy izahay, ry Andriamanitra io. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana ny vavaka, misaotra Tompo. Amen. Ho tohizantsika avy hatrany ary ny fampotsian'Andriamanitra eto amin'ny alalan'ny hira. Misy andreto ekipa reto anetaratsika mba hanao hira, ka dia ataovy amin'ny fonao rehetra zany hira irantsika manao izany. Alefa ary raitsika mpitiavan-tanana reto ekipa ireto. Dia faly miarabantsika rehetra indray mpianakavin'ny finoana tonga eto amin'izao fiangonana izao anompo an'Andriamanitra. Miarabantsika rehetra izay any tokantrano ihany koa ary mirary ny fiadanan'ny Tompo ao amintsika tsirairay avy. Ety am-piandohana dia te hampatsiaro anao ao hoe ny anton'izao fotoana izao dia tena hoe isika hiaraka anompo an'Andriamanitra. Marina hoe mety misy zavatra angatanao, mety misy zavatra endrasanao amin'Andriamanitra, fa ny andro androany dia ndao tena hatokantsika hoe anompo anao a Jesosy, anompo anao amin'ny foky rehetra, dia manasa anao ary tsangana amin'ny toerana misy anao. Dia tia mpanomboana dia te hisarika ny sainao sahady hoe ndao tena hifantoka amin'Andriamanitra, ndao hafantokontsika amin'Andriamanitra ny fotsika, ny saitsika rehetra manontolo mihitsy androany raha mety dia akipio mihitsy ny masonofinao mba tena hafahanao tena mifantoka amin'izany hoe ianao sy Andriamanitra reriny eto amin'ity toerana ity satria eto izy androany dia andaontsika tena hisaotra azy, hisaotra tsika satria fofinaina mahavelona izay nomeny anao dia tsy nomeny, tsy nisy tambiny nandrasany taminao. Mety hoe efa misy antony zavatra manokana tianao hisaorana an'Andriamanitra ary tokony hisaorana anao azy dia ataovy izany. Teneno amin'ny vavanao androany maraina hoe misaotra anao araiko ao, ka tena hipololotra fisaorana ny vavanao amin'izao fotoana izao mialohan'ny hanaovantsika hira dia tena teneno amin'i Jesosy hoe misaotra anao araiko satria izao nataonao misaotra anao araiko satria nomenao any zanakao ho famonjena. Teneno mafy izany fa eto ny Andriamanitra izay tomponao, miaino anao izy amin'izao fotoana izao. Misaotra anao izay Andriamanitra io, misaotra anao izay Andriamanitra fa tena tsy nitsitsinao ny zanakao fa tena nomenao mba ho famonjenanay dia ankasitranay anao tanteraka izany. Wow.
satria nomenao ana Jesosy zanaka ho anao ny saotra eram-po satria ny ainy no nafoinao ho anay ny nonafo ho anay misaotranao tena velom-pisaorana anao tokoa zahay ry Andriamanitra ranay noho ny fitiavanao nay ny saotra raha misy fisaorana dia atolotra anao rery any zany Andriamanitra satria ianao rery any no mendrika an'izany raha eso ny fisaorana atolotry ny fiangonana ho anao raha eo ho anao ny saotra eram-po masina ianao mendrika ny saorana ianao que é o Emaelião. Misaotrana ora io misaotrana tena misaotrana eram-po eran-tsainy izahay Andriamanitra tanao fifandraisanao amin'Andriamanitra ilay Andriamanitra masina no tomponao tsy mahay manao zavatra ratsy zany Andriamanitra masina zany Andriamanitra parfait amin'ny zavatra rehetra zany Andriamanitra zany no mendrika omena ny dera rehetra andao atolotsika ho azy zany dera zany satria izy ilay masina izy ilay ambony indrindra izy ilay Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra andao izy ho deraintsika andao izy ho ankalazaintsika andao mbola ho lazaintsika ihany hoe ianao no masina ianao no mendrika ny fiderako raha eo raisy zany fiderana atolotry ny fiangonana anao zany satria mendrika an'izany ianao
ianao no mendrikany fiderako maratonana idea sy itsaoka ianao no mendrika ny dera ianao ire ianao no masina ianao no mendrika ianao no mendrikany fiderako maratonana midera sy itsaoka ianao no mendrika ny dera ianao ire mideranao amafisika trano ianao no masina ianao no mendrika ianao no masina masina ianao raha eo mendrika ny fiderana rehetra ianao ao aminao avokoa ny fahatsarana rehetra ao aminao ny famitrampo ao aminao ny fitahina ao aminao fitiavana maratonana idera sy itsaoka ianao no mendrika ny dera ianao ianao no masina ianao no mendrika ianao no mendrikany fiderako maratonana idera sy itsaoka ianao no mendrika ny dera ianao irery ianao ire ideranao ary tompo masino ideranao ary tompo masino ideranao amin'ny fona rehetra no iderana ianao satria mendrika fiderana tsara ianao mideranao mideranao ary tompo masino mideranao
ianao no masina ianao no mendrika manantonanao idera sitsaka mandray anao zay Andriamanitra mandray anao eto amin'ity toerany izay aseho eto ny fahalebiazanao aseho eto ny fahamasinanao aseho aminay eto fa Andriamanitra velona ianao miaraka aminay eto ianao anao ny voninahitra ho anao ny voninahitra ho anao ny voninahitra Andriamanitra ianao ilay Andriamanitra lehibe lay izy hatrizay ka ho mandrakizay lay Andriamanitra tompon'izao rehetra izao manjaka amin'izao rehetra izao lay Andriamanitra masina araka ny fihirany anjely dia hirany zany zay hoe masina Jehova tompony maro eniko ny voninahiny ny tany rehetra ianao no iankofana eto ianao no omenay voninahitra manetry ny tenanay eo anatrehanao zay isandratanao alleluia 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 voninahitra ho anao raha eo Andriamanitra fiandohana sy fiafarana masina ianao
Amen. Tompo miondrika eo anatrehan'ny fahamasinanao, miondrika eo anatrehan'ny fahalebiazanao, miondrika eo anatrehan'ilay mandriamanitra lay, eo anatrehan'ilay maizy anao atrisay ka ho mandrakizay zay, manaiky anao zay, manetry tena eo anatrehanao zay, mba hisandratanao Andriamanitra, misandrata ianao amin'ny ambony indrindra, misandrata amin'ny avo indrindra ianao, fa zany toerana mendrika saza anao. Fiangonana amin'izao fotoan'izao dia hitohy hira hoe masina ianao, masina ianao, ny ety ambony kosa dia hivavaka. Masina ianao, masina, masina. Ataovy amin'ny fonao rehetra zany hira izany a, aoka tena iondrika eo anatrehan'Andriamanitra ianao, iakoka eo aminy. Halleluia. Misaotra Tompo. Andriamanitra, efa tonga eo anatrehanao zahay ka dia miondrika, miankohaka. Iaino feonao zahay ankehitriny, iaino izay lazainao fa andeha arak'izay teneninao izahay androany. Ka dia misaotra anao sahady, misaotra ray. Amen. Maka toerantsika dia maka toerana koa reto mpitarika fiderany reto. Andeontsika maka baiboly a, dia vakina ny boky Nomery toko 1:10, andiny 7:20 ka hatramin'ny andiny 7:20. Nomery toko 1:10 dia vakitsika ny andiny 7:20 ka hatramin'ny andiny 7:20. Avy hatrany dia vakina ilay teny, toy izao ny voasoratra ao amin'ilay teny, samy maniaraka tsara ao amin'ny écran ianareo. Kolazao amin'ny olona hoe, Andriamanitra eto no miteny, manamasina ny tenanareo ho amin'ny ampitso. Atokany ho an'Andriamanitra ny tenanareo, ny fiainanareo ho amin'ny ampitso. Dia hihinan-kena ianareo, fa nitomany teo anatrehan'i Jehovah ianareo ka nanao hoe, engane ka isy hena ho any omena, ka isy anome hena ho aninay, fa sony ho tany tany Egypta dia omeny Jehovah hena ianareo ka ho aninareo. Tsy ndray andro
no hinananareo na indroandro na diminana folony na 20 andro aza fatra amin'ray volana mipaka dia mandra-pivoakany amin'ny vavorinareo ka rikoriko anareo satria no lavinareo Jehova zay eo aminareo ka nitomany teo anatrehany ianareo nanao hoe nahoana re no nivoaka avy tany Egypta izahay 9:20 dia ho misesy ny olona zay toerako dia lehilahy enetsy zay mahali lalana aroa ianao omeko hena izy mba hoaniny mandritry ny 2 volana moa ondry amalosy sy omby vano hovonona ho azy avoky azy sa ny asan'ny rano rehetra ao amin'ny ranomasina no angonina ho azy avoky azy 9:20 dia ho Jehova tamin'ny Mosesy ny afovan'ny tanan Jehova ankehitriny dia ho hitanao na ho tanteraka aminao ny teniko na tsy vakiny andray ny boky Petera voalohany Petera voalohany toko voalohany 9:17 ka hatramin'ny 9:19 Petera voalohany toko voalohany 9:17 ka hatramin'ny 9:19 koa amin'izany sikiny no sainareo dia mahonona tena ka ntenao tsara ny fahasoavana zay hoentina ho anareo amin'ny sehoan'i Jesosy Kristy tahaka ny zanaka maloha tsy mitondra tena araka filanareo fahiny tamin'ny tsy fahalalànareo fa araka ny famasina liny antsoanareo dia aoko mba masina koa ianareo amin'ny fitondratena rehetra satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masinao 9:20 ary raha ilay tsy mizata avan'ny olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsonareo hoe ray dia mitondra tena amin'ny fatahorana mandritry ny andro ny fivaniananareo ety fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondratena dala zay azonareo tamin'ny entindrazana fa ny rahasoan'i Kristy tondran'zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina RHEFI koa natoka eto amin'ny alalan'ireo teny soratra masina ny rahantsika nanaraka ireo ny namakina azy no akatsika fampianarana amin'ity andro androany maraina ity fampianarana zay mitona atsika mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra mba hahafahan'Andriamanitra manatanteraka ny sitrapony na ny tanjony eo amin'ny fiainatsika amin'ny mahaolon'Andriamanitra atsika ka dia andao hiteka mafy ho an'Andriamanitra isika raha mbola misy mafy no zany dia ataovy ihany dia ao anatin'io fitondrako ny afatra io dia hiasa anasitrana ny olona marary tonga eto Andriamanitra misy marary zao tonga eto androany dia tiako anao ny ino avy hatrany fa ny tenin'Andriamanitra zay ambarana mpanompon'Andriamanitra androany dia tenin'Andriamanitra anafaka anao amin'ny aretina amen misy olona ihany koa tonga eto zay vesarana ozina misy ozina mitatao ny fiainana ary zany ozina zany tena tsapany hoe mampahory sy mampijaly azy zay hitan'ilay fiainana mamy sy tsarana dia olon'Andriamanitra aza izy ao anatin'izao fotoana anambarako ny eteny izao dia iserin'Andriamanitra anapatapaka ny ozina eo amin'ny fiainanao amen amen ary akoatran'izany androany ny fotoana voatokan'Andriamanitra hitsonjovana anao manokana hitsonjovana anao manokana inona ny tianao ataon'Andriamanitra aminao Andriamanitra atateraka izany tompoko ndo mbola teka mafy antsika rehetra ka ny lohateny ny afatra entina ho antsika androany dia ny hoe
ny famasinam-piainana sy ny fakagana entiny. Ny famasinam-piainana sy ny fakagana entiny. Riavana rehetra manalika ty fotoam-pivavahana ity, eny hatraminareo izay any amin'ny tokantrano misy anareo any. Aoko fantatsika rehetra tompoko, fa tsy olony zao tontolo zao intsony isika, fa olony Jesosy. Ary tsy olony devoly intsony isika, fa olony Jesosy, olon'Andriamanitra. No izy, no Jesosy Kristy, zay efa ninontsika, zay efa noraisitsika, zay efa nazo toerana ato anatitsika. Amen. Androany zao raha misy aminareo tonga eto, sambany, na fanirony, na fantelony, hoy aho aminareo tianareo Andriamanitra. Ka raha tianareo ny anana antoka ho lasa olon'Andriamanitra, ho lasa olon' Jesosy, dia hoy aho hoe manapa-hevitra amin'ity androandroany ity, ny ino an Jesosy, ny andray an Jesosy, ny anome toerana an Jesosy ho ao anatinareo. Amen. Amen. Fahasoavana benge zany hoe isika olona lavitra n'Andriamanitra fahiny, isika olona meloka atran'Andriamanitra fahiny, kanefa ankehitriny no Jesosy dia navelan'Andriamanitra eloka, natsakany olona, natsakany olon Jesosy. Fahasoavana nge zany riavany, fahasoavana zany. Ka hoy aho hoe izy aminareo tokoa azy no tapa-kevitra fa ho an Jesosy izy. Tsika rehetra aloha, fa hivavaka ho anareo izay samba tonga eto na ianareo izay fandroany tonga eto, fandroany ianao tena tapa-kevitra hampandrosan'i Jesosy ao anatinao, tena anolotra ny fiainanao feno ho an Jesosy. Hivavaka ho anareo aho, mba afaka mivavaka ho anareo nefa dia angatako anareo izay sambany na fandroany na fantelony mba nangatana takizao. Raha misy dia tsangana ho anareo manangatana andreny, mangatako mba androso ety anoloana, afaka mivavaka ho anareo, tonga dia mandrosoa azy. Sambanao tonga eto na fandroany na fantelony, na dia tsy nanangatana azy ianao ka mamagy anao Andriamanitra ankehitriny mba notena ho an Jesosy ianao, dia mitsangana mandrosoa ety anoloana. Dia ny teniko voalohany aminareo dia arabaina fandoka-soa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo. Ary aza mirorosaina na isa lasala intsony fa ilay Andriamanitra izay efa nanome an Jesosy zanany ho antsika, ho anareo, dia vonona ny andray an-tanana anareo izy manomboka androany. Androany zany no ilazan'Andriamanitra fa olon'Andriamanitra ianareo, olon' Jesosy ianareo. Ary matoki fa hitondra anareo amin'ilay tena tiany hitondrany anareo io Andriamanitra io. Apetrao eo fonareo ny tanana fa hivavaka anareo ao. Andriamanitra, misaotra anao fa afaka nanao antso ho an'ireto olon'ireto mba ino an Jesosy, mba hanotena ho an Jesosy, mba handray an Jesosy, hanome toerana an Jesosy ao anatiny. Ankehitriny noho ny am Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana, avy aloha ny eloka vita an'ireto olon'ireto, avy aloha ny fahatsoany rehetra, atsangany ho isan'ny olonao izy, ary atsangany ho isan'ny olon' Jesosy ihany koa. Ary terizo izy ireo mba hanompo anao hatramin'ny farany, tsy emotra, tsy ala aminao mihitsy. Misaotra tompo fa efa eo an-tananao izy, amin'ny anaran'i Jesosy.
amen. Dia maretatra amin'ny farany ianareo dia tokava foana mamonjy fotoam-pivavahana izay tanterana eto. Mahazo toeranareo ianareo tompoko. Satria efa niteka ihany ianao dia andao mbola hiteka farazay mafy be. Averiko indray le teniko tamin'ny terem-boalohany. Aoko fantatsika rehetra tonga eto fa tsy olona zao tontolo zao intsony isika fa olon'Andriamanitra sady olon' Jesosy. Tsy olon' devoly intsony isika fa olon'Andriamanitra sady olon' Jesosy. Dia eno tsara ny olon' zao tontolo zao na ny olon' devoly dia manana ny fomba fanaony izy, manana ny fomba fitondran'ny tenany izy, manana fomba fisainany izy, ary manana ny fomba fiteniny izy. Fa isika olon'Andriamanitra kosa, isika olon' Jesosy kosa dia tena hafakely, manana ny antsika ihany koa isika. Amen. Amen. Toy izao no fanazavana nataon'ny Petera. Isika izay antsoina hoe olon'Andriamanitra, olon' Jesosy dia natao iray amin'ny fomban'Andriamanitra isika. Natao iray amin'ny fomban'Andriamanitra isika. Ny fomban'Andriamanitra no tian'Andriamanitra ho fombantsika. Ny famasinan'Andriamanitra no tian'Andriamanitra ho famasinantsika. Ino tsara nge ny fomba filazan'ny Petera azy, Petera faharoa, vakina ny toko voalohany dia ny andininy faefatra. Ary zany no natanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra. Dia ilay tapany faharoa no tena tiako tsindrina, mba ho tonga piray amin'ny fomban'Andriamanitra amin'izany ianareo. Zany hoe raha ny fanazavan'ny Petera no jerena dia misy tokoa zany antsoina hoe olona miray fomba amin'Andriamanitra. Ka isika olon'Andriamanitra tompoko, isika olon' Jesosy dia izay mihitsy no takian'Andriamanitra mba ho hita ho fiainantsika isika miray amin'ny fomban'Andriamanitra. Tsy androany ihany, tsy rapitso ihany, tsy amin'ny tetony ety ihany, fa mandritry ny fivanianantsika eto ambony tany ety, mandra-pahatokantsika any amin'ilay toerana izay noman'Andriamanitra ho antsika. Amen. Dia hovakitsika indray ny Petera voalohany toko voalohany 15 sy 14 izay efa novakina ty ary aloha. Zao ny voasoratra: faraka ny famasina n'ilay niantso anareo dia aoko mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra. 15 satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masinao. Ilay Andriamanitra niantso antsika ho amin'izao famonjena izao dia voalaza amin'ny Baiboly hoe masina. No zany isika izay manompo an'Andriamanitra masina dia takian'Andriamanitra mba ho masina tahaka azy. Dikan'izany dia izao, tsika tsiraray avy izay toka manalika etony, izay efa natsakan'Andriamanitra olon'Andriamanitra sy olon' Jesosy, dia mila manaraka ny fomban'Andriamanitra isika. Ilay fomban'Andriamanitra no tokony ho fombantsika, ary mila mitoetra amin'ny famasinantsika, satria masina ilay Andriamanitra vavatsika dia aokantsika teny hitondra tena ho amin'ny famasinana na amin'ny andro na amin'ny alina mandritra ny fivanianantsika eto ambony tany ety. Zay zany no lesona voalohany
tian'Andriamanitra ampitaina amintsika isam-batan'olona manaraka ty fotoam-pivavana ity sy aminareo zay manaraka an'izao fotoam-pivavana izao any amin'ny tokantrano misy anareo any. Manaraka izany amin'ny maha olon'Andriamanitra atsika, amin'ny maha olon'i Jesosy atsika dia tsy natao ilanja ota intsony isika, tsy natao anota ihany koa isika. Azavakeo aminareo fa tsy mety amin'Andriamanitra ny mahita olona voalaza hoe olon'Andriamanitra na olon'i Jesosy Kristy kanefa mbola milanja ota izy mandehandeha ety ambony tany io, na hoe mbola manota izy, mbola manota tahaka ny olona zao tontolo zao, mbola manota tahaka ny olona jentilisa. Tsy mety amin'Andriamanitra zany, tsy mety amin'Andriamanitra fa mety amin'ny devoly. Malahelo Andriamanitra mahita olon'Andriamanitra, mahita olon'i Jesosy milanja ota na hoe mbola manota, fa ny devoly kosa miteteka manao bravo mahita olon'Andriamanitra, mahita olon'i Jesosy milanja ota na mbola manota. Tsy mety amin'Andriamanitra hoy aho. Zany no ambaran'ny Baiboly hoe olon'Andriamanitra ianao, olon'i Jesosy ianao kanefa mbola milanja ota. Zany ange no antony natokan'Andriamanitra nanolotra Jesosy Kristy ho faty teo ambony hazo fijaliana. Andriamanitra ray mihitsy no nanolotra Jesosy mba atao sorona eo ambony hazo fijaliana, mba ho faty eo ambony hazo fijaliana. Araka ny voalaza amin'ny Baiboly matsy, amin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy eo ambony hazo fijaliana no ahafahan'Andriamanitra mitondra ny fahotantsika zanak'olombelona rehetra. Zao no voalaza amin'ny Baiboly any Petera voalohany any toko 2:7. Zao voasoratra. Ary izy mitondra fahotantsika tamin'ny tena teo ambony hazo mba ho fatiny amin'ny ota isika fo velany amin'ny famarinana. Zany hoe Jesosy Kristy ilay nahantona teo ambony hazo, ilay maty teo ambony hazo fijaliana, tamin'ny alalan'izay lalana nodiaviny izay no nafany nitondra ny fahotany zanak'olombelona rehetra, ka manomboka amin'ny fotoana izay inon'ilay olona an Jesosy, inon'ilay olona an'io fahafatesany Jesosy teo ambony hazo fijaliana io, manomboka amin'ny fotoana io dia misy herin'Andriamanitra manala an'ilay olona tsy anota intsony ary manala an'ilay ota mba tsy hitamesatra, mba tsy hivesatra eo amin'ilay olona intsony. Any amin'ny Joana voalohany toko 7:5 indray dia zao indray ny voalazany. Jesosy no naseho mba hanesitra ny ota ary tsy misy ota ao aminy. Naseho Jesosy, nentina teo amintsika Jesosy mba hanesitra ny ota, mba hanala ny ota tsy hoe ho amintsika intsony. Satria araka ny namarako taminareo dia tsy mety hoe olon'Andriamanitra ianao, olon'i Jesosy ianao ka mbola ilanja ota foana, na hoe mbola anota foana. Tsy mety amin'Andriamanitra izany, tena tsy mety mihitsy zany ry havana malala. Ankoatran'izany dia nasain'Andriamanitra miroso amin'ny batisany rano isika. Na izany izy zany tsika izay mino a Jesosy, efa nandray a Jesosy, efa manana Jesosy dia zao ny didy amin'ny Baiboly: tsy maintsy atao batisany rano ianao, tsy maintsy miroso amin'ny batisany rano ianao. Ny dikany hoe batisa matsy dia fandevenana, ny batisany rano dia fandevenana an'ilay olona
ao anaty rano. Ny patisan-drano dia atsoina hoe fandevenana, ary ny patisa dia atsoina hoe fandevenana, ary patisan-drano dia fandevenana an'le olona ao anaty rano. Mikasy any amin'ny Jesosy ohatra, tamin'izy maty teo ambony hazo fijaliana, dia nitondra ny otantsika izy ho iaho. Zay ny voalaza amin'ny Baiboly. Dia rehefa maty Jesosy dia nalevina. Dia tamin'izy nalevina iny, dia le otantsika rehetra zay nalainy dia naleviny tao pasana ihany koa. Tsy naharikela tao pasana rehefa Jesosy, fa natsakana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Ary rehefa tsakana tamin'ny maty izy dia tsy mitondra ota intsony. Dia tahak'izay ihany koa ny amintsika mahatonga an'Andriamanitra mandidy antsika zay mino, mandidy antsika zay efa nandray an' Jesosy, zay efa manana Jesosy mba hiroso batisan-drano. Satria maty Jesosy dia maty ny amin'ny fahotana ihany koa tsika. Satria nalevina Jesosy dia alevina ao anaty rano amin'ny alalan'ny batisa ihany koa sika. Dia satria tamin'ny Jesosy nalevina dia najanona tao pasana, nalevina niaraka tamin'ny tao pasana ny otantsika, dia amintsika zay atao batisan-drano ihany koa dia alevintsika ao anaty rano ny otantsika rehetra. Satria tsangana tamin'ny maty Jesosy dia atsakana vao anaty rano ihany koa isika. Dia rehefa mivoaka vao anaty rano isika dia tsy mahazo mitondra ny otantsika zay efa nalevina tao anaty rano tamin'ny alalany batisa ny rano. Androaka vakitsika ny voalaza amin'ny Baiboly ato amin'ny Romanina toko fahenina. Vakina manomboka amin'ny andininy fahatelo ary ao tsara voasoratra. Tsy fantatrareo fa naizana izy isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana. Andininy fahaefatra. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa ho amin'ny fiainam-baovao. Rehefa vita batisan-drano zany tsika dia io andininy fahaefatra io no tokony iseho eo fiainantsika hoe lasa olona vaovao, tsy milanja ota intsony, ary lasa olona vaovao mijoro, tsy mandeha manota intsony. Tohizana andininy fahatelo. Fa raha nampiraisina tamin'ny endrika ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganana. Fa fantatsika fa ny toetsika taloha dia niaraka nomboana taminy anombana ny tena niota, mba tsy hanompotsika ny ota intsony, fa zay efa maty dia afaka miota. Rehefa vita batisan-drano zany tsika ka mivoaka vao anaty rano dia tsy natao ilanja ota intsony. Ny fomba fiteny eo amin'ny andininy fahenina dia hoe tsy natao hanompo ny ota intsony. Na inona zany fakapanahy, na inona zany zavatra ratsy ravoravo ny devoly oratry atsika, dia isika zany na maha-olon'Andriamanitra atsika, amin'ny maha-olon' Jesosy atsika dia tsy natao hanota intsony. Andininy fahavalo. Ara niara-maty tamin'ny Kristy isika dia mino fa hiara-belona amin'ny koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana, fa ny amin'ny nafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny haveloma kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Andininy faha 12. Aroka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa aza velona ny ota anjaka eo amin'ny tenanareo mety maty, anaranareo ny filany. Ary aza molotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadiny tsy famarinana, fatolorany tenanareo ho an'Andriamanitra
toy ny efa maty nefa velona ary momba ny tenanareo fiadin'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Zany hoe rehefa vita batisandrano zany tsika dia averiko indray tsy mitondra ota intsony, tsy natao ilanja ota intsony fa natao hanina fiainana vaovao. Dia anjarantsika avy eo ny manohitra ny ota mba tsy hitoetra eo amintsika. Inona daholo zany ny dikany zany tretrarehetra zany? Ny dikany dia hoe tsy mety amin'Andriamanitra ny mahita olon'Andriamanitra na ny mahita olon' Jesosy ka hoe mbola ilanja ota foana izy na hoe mbola nota foana izy. Mila mijorontsika ka manohitra ny plany diavoly ampanotatsika. Dia zao zany tokony saintsainao hoe io Jesosy zay tipotsika io ange, io Jesosy zay faorantsika io ange. Raha ny voalaza amin'ny Baiboly dia efa nalaim-panahy tamin'ny fahoriana rehetra nanjo azy izy. Noho izany hoy ny Baiboly mahavoavody atsika zay alaim-panahy izy ankehitriny. Andao vakitsika ny voalazan'ny Hebreo. Hebreo toko fa 2:9-20. Fa satria nalaim-panahy ny tenan Jesosy tamin'ny fahoriana netiny dia mahavody zay alaim-panahy ihany koa izy. Ianao zany raha vonina hijoro hoe iray amin'ny fomba an'Andriamanitra, hitoetra amin'ny famasinana, anohitra ny devoly mpitondra fakapanahy ampanota. Raha vonina andeha amin'izay ianao dia hompandresy mandritra fahavelomana eto ambony tany ety. Asioteka fara zay mahapeto. Raha mbola misy mahafon'izany dia ataovy ihany. Alleluia! Raha fitinina zany ny afatra dia izao: amin'ny maha olon'Andriamanitra atsika, amin'ny maha olon' Jesosy atsika, takian'Andriamanitra isika mba iray amin'ny fomba an'Andriamanitra. Dia anjarantsika zany mamaky Baiboly hoe tahaka ny ahoana avy ny fomba an'Andriamanitra mba ho lasa fombanao mandritra fahavelomanao eto ambony tany ety. Amin'ny maha olon'Andriamanitra atsika, amin'ny maha olon' Jesosy atsika, takian'Andriamanitra isika mba hitoetra amin'ny famasinana tahaka an'Andriamanitra raitsika, satria masina izy dia natao ho masina takazy isika. Ary eto dia manetana fa Andriamanitra tompo tsy mitaky fiainana tsy ho vitatsika na mitaky zavatra satria ho tanterantsika, fa matoa takian'Andriamanitra amintsika ilay famasinana dia tena possible afaka no masintsika, afaka ny aina ny famasinantsika. Amen, amen. Amin'ny maha olon'Andriamanitra atsika ihany koa, amin'ny maha olon'i Jesosy atsika ihany koa dia takian'Andriamanitra isika hijoro mandrisy ny androm-piainantsika rehetra, tsy hilanja ota intsony ary tsy hanota intsony. Amen, amen. Ny tanjon'Andriamanitra amin'izany ry havana malala dia izao: mba hahafahan'Andriamanitra mampiditra atsika ao amin'ilay fiainana mandrakizay, dia ilay fiainana miaraka amin'i Jesosy sy miaraka amin'Andriamanitra ray mandrakizay. Alleluia, alleluia. Raha ny voalaza amin'ny Baiboly mantsy no dinihana dia izay rehetra mitoetra miaina amin'ilay fomba an'Andriamanitra, mitoetra miaina amin'ny famasinam-piainana, mitoetra tsy milanja ota intsony ary mijoro anohitra fahotana mba tsy azo azy. Ny olona tak'izany dia soratan'Andriamanitra eo amin'ilay antsoina hoe boky ny fiainana ny anarany. Ka rehefa toka ny fotoana andozana an'ity tany ity dia eken'Andriamanitra ny apiditra zany olo zany ao amin'ilay fiainana mandrakizay, dia ilay fiainana miaraka amin'i Jesosy sy ilay fiainana miaraka amin'ilay Andriamanitra raintsika.
fa raha ohatra ka tsy arak'izany ny fiainan'le olona, ny titre azonao entina hoe olon'Andriamanitra ianao, ny titre azonao entina hoe olon'i Jesosy ianao, fa tsy soratany Andriamanitra ny boky fiainana izany ny anaranao. Tsy hoe iken'Andriamanitra hiditra ao amin'ilay fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy ny miaraka amin'Andriamanitra zany ianao. Andoka efa vakintsika ny Apokalipsy 7:20 hoe dia andinin'ny 12 ka hatramin'ny 17. Ary ao tsara ke ny voasoratra ary tsy nahita tempolo teo aho fa ny tompo Andriamanitra dia nitsito sy ny zanak'ondry no tempolony, ary ny tanàna, zany hoe le tanàna misy an' Jesosy misy an'Andriamanitra zany a, tsy mba mila ny masoandro na ny volana amirapiratra aminy, fa ny voninahitr'Andriamanitra no nanazava azy ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Azonao ve ny voasoratra? Toizana indray. Ary ny firenena maro no andeha amin'ny fahazavana, ary ny mpanjakany tany dia mitondra ny voninahiny ho ao anatiny, ary ny vavahadin'le tanàna zany, le misy fanatrehan'i Jesosy sy fanatrehan'Andriamanitra, tsy arindrina akory amin'ny andro fa tsy mba misy alina ao, ary ny voninahitra sy ny haja firenena maro dia hoentina ao anatiny. Ity le tena tiako ambara. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina, tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy mandeha araka ny fomban'Andriamanitra, tsy mba hiditra ao mihitsy zay mbola milanja ota. Io voasoratra io hoe ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina, na zay manao vetaveta, na zay mandaingy, fa ny ekena hiditra ao dia zay voasoratra ao anatin'ny boky fiainana zay any zanak'ondry any. Iza moa ireo voasoratra ao amin'ny boky fiainana zay any zanak'ondry? Tsy iza akory zany fa ireo olon'Andriamanitra, ireo olon' Jesosy zay manapa-kevitra fa hitondra ny fiainany araka fomban'Andriamanitra, manapa-kevitra fa hitondra ny fiainany sy ny momba azy ho amin'ny famasina tahaka an'Andriamanitra ray, ary ireo zay manapa-kevitra fa hijoro tsy lanja ota mihitsy na amin'ny andro, na amin'ny alina, na fotoana manahoana, na fotoana manao ahoana. Zay zany tena tian'Andriamanitra tongavana mahatonga antsika lazain'Andriamanitra hoe aoka iray amin'ny fomban'Andriamanitra ianareo, aoka ho masina tahaka an'Andriamanitra ianareo, aoka tsy lanja ota intsony ianareo. Zay a no tanjona lehibe tian'Andriamanitra ho tratrarina hitondrana antsika. Ataoko fa samy maniry sy samy mangetaheta no tafita amin'izany itsika, kanefa miankina aminao zany, miankina aminao zany, safidinao zany, safiditsika rehetra zany. Ny tanjon'Andriamanitra manaraka indray a faharoa, ahafahan'Andriamanitra mitondra antsika mandritra ny fahavelomantsika eto ambody tany ety ho amin'ny fandresena foana, ho amin'ny fitahiana lehibe mandrakariva. Amen. Amen. Amin'izao vaninandro faran'izao a dia fantatr'Andriamanitra tsara fa amin'ny karazana ireo olana, ireo ady, ireo zavatra sarotra histranga eto ambony ty tany ety. Paoly apôstôly moa efa nilaza Timoty 2:3 aoko fantatrareo fa any aparany any dia isy andro maory, any aparany any isy andro mampijaly, any aparany any isy andro mampiseto, any aparany any isy andro mahavery fanambola velona ny zanak'olombelona, ary hiaran'izany avokoa ny olombelona rehetra zay milololanitra na ny olombelona rehetra zay manitsika ty tany ety. Dia eo indrindra zany no tian'Andriamanitra ho avahana reo zay azy, dia tsy izy akory fa reo olon'Andriamanitra na reo olon' Jesosy. Zany ake dika n'ilay faminaniana nampitondran'Andriamanitra ny Malakay ho avy ny andro voatendry io, andro voatendry hitsarana ty zao tontolo zao ity. Dia amin'izany andro zany dia ho hitanareo hoy Andriamanitra
ny tsy fitoviny marina sy ny tsy marina, ny meloka sy ny tsy meloka, ary ny manompo sy ny tsy manompo. Zany hoe amin'izao vaninandro zao zany a dia tian'Andriamanitra ho avany isika. Amena, amena. Tian'Andriamanitra atao mpandresy, tian'Andriamanitra ho tahina. Andeo tsika hiteka mafan'Andriamanitra. Ka mba hatokan'izany rehetra izany ho tanteraka dia zay mila miray amin'ny fomban'Andriamanitra isika. Ianao mihitsy manapa-kevitra hoe manompoka androany iray amin'ny fomban'Andriamanitra. Mila mitoetra famasinana tahaka n'Andriamanitra ray isika. Manompoka androany ianao mihitsy manapa-kevitra hoe tena hitondra ny fiainako ho amin'ny famasinanao. Ary mila manapa-kevitra mba ninona? Mba tsy lanja hota intsony. Andeo tsika hiteka mafan'Andriamanitra. Andeo tsika hiteka mafan'Andriamanitra. Jesosy, Jesosy, tianay, mombanay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Sa tsy zany ve? Amen. Ary raha tsara nge ny tantara lay no miritoko fa 12 no vakitsika, fa eo amin'ny 20 no vakitsika tompoko. No miritoko fa 12 dia vakitsika ny 20. Koa lazao amin'ny olona hoe manamasina ny tenanareo amin'ny apitso dia hinan-kena ianareo, fa nitomany teo anatrehany Jehova ianareo ka nanao hoe enga reka izy anome hena ho aninay, fa sony hoe tany tany Egypta dia omeny Jehova hena ianareo ka ho aninareo. Toy izao zany zava-nisy tamin'izany fotoana izany. Rehefa niala tany Egypta ny zanak'Israely ka hitododo ho any amin'ilay tany tondra-drony sy tantely, dia nandalo olana, nandalo ady, nandalo zavatra sarotra reo tena mpandehanana. Ary anisan'ny olana sy ny ady ary ny zavatra sarotra natrehany dia ny tsy finanan-kena. Tena mba nampahory any zareo mihitsy zany atao hoe tsy mihinan-kena. Tena nampahory. Dia rehefa tena efo lava le tsy mihinan-kena dia nanomboka nampiseho toepana ratsy ary zareo, fimonomononana, famezatsiana an'Andriamanitra. Aleonay nitoetra tany Egypta na dia andevo ary zahay tany, fa tany izay nihinan-kena foana. Zao zahay miaraka amin'Andriamanitra mamakivaky aty hevitra ity, tsy misy hena ho aninay. Dia nitomany ry zareo. Dia tapa-kevitra Andriamanitra fa hamonjy azy ireo. Ena ve ny tadiavinareo? Ena ve ny irinareo? Tsy sarotra amiko nge zany omeko hena ianareo. Tsy indray andro ianareo mihinana an'izany hena zany, na indroa andro, na 10, na 10, na 20 andro azy, fa hinan-kena foana ianareo mandritry ny 2 volana mipaka. Ry havana, eto Jesosy miaraka amintsika eto Andriamanitra. Engane ka ny fanirinao, fanirinareo, fanirintsika amin'ny tetony ity ho ifain'Andriamanitra faingana, ho tanteran'Andriamanitra faingana. Halleluja. Ka lay lisitra eny an-tanatsika misafity izy ireo dia ho voatsipika daholo mandra-paran-taona. Vitan'Andriamanitra ny manao an'izany ry havana. Tsy sarotra amin'Andriamanitra ny manao an'izany, fa saingy ny condition dia mila mana masina ny fiainanao an'Andriamanitra ianao. Mila miray fomba amin'Andriamanitra ianao. Mila manala ny otanao rehetra, tsy toetra eo aminao ianao. Io voasoratra io koa lazao amin'ny olona hoe manamasina ny tenanareo ho amin'ny apitso. Roviana moa zany rapitso zany? Roviana amin'ny latsinainy, zay zao ny rapitso. Manamasina ny tenanareo ho amin'ny apitso azy dia hinan-kena ianareo. Manamasina ny tenanareo ho amin'ny apitso
dia ilay zavatra nirinareo voasotro anaty lisitra dia ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanareo. Amen. Dia teo alohan'ny teny tahaka izany dia lasa saina Mosesy. Olona ihany aho Mosesy. Dia lasa saina be mihitsy izy. Andriamanitra ô, mba nitany anao azo omena tsiny Andriamanitra fa mba nitany anao amin'ny fomba ahoana moa no hanomezanao sakafo, hanomezanao hena ho an'ireto olona be dehibe reto, ny lehilahy fotsiny izay mahalilalana, izany hoe mahavita mandeha tongotra, efa mahatratra eninetsy, miampy ny zaza amam-behivavy, firetsy zany zahay, tsy vohisako tsony ho Mosesy. Ianao ny teny fa inan-keny izahay mandritry ny 2 volana mipaka, sa ve misy programa avy any aminao fa ny ondry amanosy rehetra ao ampahitra, ny omby rehetra ho vonoana ho sakafo hoaninay, sa ve misy programa any aminao fa reo azandrano rehetra anaty ranomasina no angonina dia ho ataony sakafo mba ahafahana menan-kena mandritry ny 2 volana. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy, Mosesy inona ary ty ataonao? Inona ary ty ataonao? Inona indray ty nampiova ny finoanao ty mba faly be mihitsy manana anao lehilahy manam-pinoana, fa inona indray ty majoanao no misalasala no mirorosaina anao? Ny afo ve ny tanako Jehova no miteny an'izany ianao ankehitriny? Ho hitanao na marina zany teniko izany na tsy marina, ho hitanao izy izy. Zay ilay voasoratra ampiakaro nge, ampiakaro ihany. Dia ho Mosesy, ny olona zay toerako dia lehilahy eninetsy zay malilalana, aroy ianao omeko hena izy mba hoaniny mandritry ny 2 volana. Dia ampiakaro ndray, moa ondry amanosy omby va no vonoana ho azy avoka azy, sa ny azandrano rehetra ao amin'ny ranomasina no angonina ho azy avoka azy? Ampiakaro ihany. Dia ho Jehova tamin'ny Mosesy, ny afo fanontaninan Jehova ankehitriny dia ho hitanao na ho tanteraka aminao ny teniko na tsy ry havanao. Ny condition aingany indrindra ahafahan'Andriamanitra mitotra antsika ho mpandresy, mamoaka antsika ho amin'ny fitahina matretrika, ny condition aingany indrindra ahafahan'Andriamanitra manefa ny ritsika amin'ny fomba magaga, satria Andriamanitra tsy toy ny Andriamantsika. Dia zay aoka iray amin'ny fomba an'Andriamanitra ianao, aoka andeha amin'ny famasinam-piainana ianao, aoka ihany koa tsy lanjaota intsony ianao. Amen. Dia ho tanteraka amintsika io voasoratra io, ho tanteraka amintsika ny nirentsika rehetra amin'ny taona 322 ity. Andao ke mbola maky baiboly isika ato amin'ny Josoa indray 3:15. Josoa 3:15 dia zao ny voalaza ao ato mivakitsika. Aroa Josoa tamin'ny olona, nanentana ny olona zany Josoa eto, satria nisy nanaka nandian'izy ireo teny an-dalana dia ny ony Jordana. Ony Jordana tsy hoe marivo eny amin'ny lohalika na hoe aty Potipe fa tena mandifotra. Dia hoe ahoana fomba hiampitana ny ony Jordana io? Dia zao ny condition, mana masina ny tenanareo, tiva amin'ilay teo aloha ihany mana masina ny tenanareo fa rampitso, revina moa zany rampitso zany amin'ny alatsinainy, fa rampitso alatsinainy dia anao fagagana eo aminareo Jehova. Mino zany teny zavy ianareo? Zay rehetra midy angatana mba hiteka mafy izy. Andao mbola hiteka mirefidrefitra, aranorakoraka mafy be. Amen. Isika fiangonana nge sambatra be, satria manompo an'Andriamanitra
magaga sady mpanao fagagana ary tsy misy avy magaga zay tsy haina atao hoe Jeremia efa naminany an'izany araka voalaza Jeremia 2:30 no zany aza mirorosaina mihitsy anao na isalasala fa afaka nahita ny vagaka an'Andriamanitra zay tsy takatra saina maneritreritra ao ianao rampitso. Amen. Amen. Ho tanteraka amin'izay manao maina mabe zany asio teka fara zay mabe tompoko. Jesosy tia anay momba anay mandrakizay sa tsy zany ve? Alleluia. Deo tsika hivavaka tompoko. Epipetrahana isika no hanao vavaka. Inona vavaka ataontsika? Fanamafisantsika ny falorantsika ny momba antsika rehetra mba ho an'Andriamanitra, mba ho an'i Jesosy. Ao anatin'izany dia aoka ilobava mihitsy anao hoe Andriamanitra inty aho vonina be mihitsy amin'ity androandroany ity mba andeha araka ny fombanao. Vonina be mihitsy amin'ity androandroany ity mba andeha amin'ny famasinana araka ilay takinao hoe ho amiko olonao, hoe ho amiko olon' Jesosy. Vonina be mihitsy aho ny anarin'ny ota rehetra satria efa naleviko zany ka dia tsy fongariko intsony ka hoe mbola olonanjaiko indray ankehitriny. Dia vavaka ianao hijoro tsara hoe resiko voatohatra io. Amen. Dia aorinan'izay hivavaka ho anareo aho dia ho hitanareo fa hiasa Andriamanitra. Ho hitanareo fa hiasa Andriamanitra. Ho hitanareo fa hiasa Andriamanitra. Samy mivavaka dia apetrao eo amin'ny fonao ny tananao. Samy mivavaka ary apetrao eo amin'ny fonao ny tananao. Dia ny mpidera rehetra tonga dia mitsangana maka toerana ty anoloana. Malora tena tsara mba ho an'Andriamanitra ianao, mba iray amin'ny fomba an'Andriamanitra, mba hitoetra amin'ny famasinam-piainana ary indrindrindrindra mba tsy lanjahota intsony. Okay, vavaka tsara daholo tsy rehetra mba ho araka izany tsy fiainantsika. Samy vavaka araka izany tsika rehetra. Dia mijoroa ianao hanao défi. Tsy hanao sitrapony devoly ianao ka andeha araka ny fombany na andeha araka fitondran-tenana na ilanjahota foana kanefa olon'Andriamanitra sy olon' Jesosy ianao. Toerany devoly roa izy. Toerany devoly roa izy. Ho anareo any atokantrano toerany devoly roa izy. Misaotra tompo, misaotra tompo, misaotra tompo, misaotra tompo. Halleluja, 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 halleluja.
vita dia vavaka ety dia andray mifanasan-tompo isika ary ny olona andray fahasoavana amin'ny alalan'ny fandraisana ny fanasan-tompo dia re olona sy atapa-kevitra noho ny am' jesosy dia iray amin'ny fomban'Andriamanitra izy hitoetra amin'ny famasina mpiainana tahaka an'Andriamanitra izy ary tsy lanjaota intsony ihany koa. Halleloia. Mangataka antsika tompony andraikitra rehetra amin'ny fizarana fandraisana mba androzy ty anoloana. Nandao anao ela raiko sao teteo tiao maniria kina tratrana sao teteo tiao. Atsakany tananao tamiao raiko malalo rasoneta nako titamiao raiko malalo rasoneta nako. Angatantsika rehetra mbangina hivavaka ho anareo aho amin'izao tsika miomana anatrika ny latapitra ny tompo izao. Andriamanitra rainay masina, rainay izay ny an-danitra. Misaotra anao zahay ny amin'ny fitiavana lehibe izay efa nitiavanao anay. Nomenao anay Jesosy zanakao ho fototra mahatonga anay vao vela iloka, mahatonga anay tsy milanja ota intsony. Nomenao anay Jesosy zanakao fototra mahatonga anay afaka niaina amin'le fiainana miray fomba aminao Andriamanitra sy niaina amin'ny fiainana madio sady masina ara-pitondratena ary niaina amin'ny fiainana tsy milanja ota intsony. Misaotra manampy anay ny fanenao masina ny herinao atokavanay amin'izany toeran'izany ka dia misaotra Andriamanitra. Ny fierovanao dia ho aminay zato isan-jato ary amin'izao fotoan'izao dia andray ny fanasan'ny tompo izahay ho fahasoavana lehibe ho anay tokoa io fandraisana fanasan'ny tompo io. Raha mihinana izay androany sy misotro ihany koa dia mihinana sy misotro fahasoavana lehibe. Misaotra tompo. Angatany isika hitsangana amin'ny toerana misy antsika ahafahantsika mandray ny fanasan'ny tompo dia avoay eny an-tananao ny mofo izay tandidon'ny tenan'i Jesosy. Avoay eny an-tananao dia mitovy vavaka ihantsika rehetra anaty izany tompoko.
dia afaka mandrosika zay tsy manana mofo fa misy namantsika mizara eny. Toy izany ny fanapa-kevitra fa iray amin'ny fomban'Andriamanitra ianao hitoetra amin'ny famasinana amin'ny lafin-javatra rehetra ary toy izy ho iaho ny fanapa-kevitra fa amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao amin'ny maha-olon'i Jesosy anao dia tsy lanjahota mihitsy anao. Resinao io, voatohatrao io. Efa nalay-panahy Jesosy tamin'ny fahoriana rehetra nanjo azy. Aizy io Jesosy io ao anatinao izy. Dia mahavoavonjy anao izy raha vonin-kijory anao, vonina anao defi manoloana ny ara-tsim-panany devoly. Maniry mafy ao, zay ny hira hiarantsika manao andininy voalohany ihany. Akopimbasinao a aoka niarika an'Andriamanitra ianao. Zany iro zany dia tsika manamafy ny falorantsika ny mombantsika rehetra ho an'ny Andriamanitra. Sotranao Andriamanitra, makasitraka anao lay Andriamanitra ty anay. Halleluia. Tazomina tananao ny mofo, zao ny voasoratra. Rehefa nivory niaraka tamin'ny roa mpianany Jesosy dia nandray mofo izy, dia nisaotra n'Andriamanitra rainy. Dia novakiny lay mofo
dia hoy izy tamin'ireo mpianatra, ity ny tenako hano zao no ataonareo ho fahatsiarevanahy. No vinana ianareo mina itony mo fitony dia manambara ny fahafatesaka ianareo. Tiany Jesosy ambara dia hoe aza donona mihitsy ny fahafatesana dia ilay fahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Satria tamin'ny alalan'io fahafatesany Jesosy io no nitondrany ny fahotantsika zanak'olombelona. Ka zay nino an Jesosy, zay nandray an Jesosy, dia misy herin'Andriamanitra avy hatrany mahavoavonjy azy ho afaka amin'ny fahotana. Ano zany mofo izany ho fanambarana ny fahafatesan'i Jesosy. Dia araka izany ihany koa nandray ny kapoaka nisy ny divay Jesosy dia nisaotra n'Andriamanitra rainy. Vitsy zay dia hoy izy, sotroinareo ity, sotroinareo ity no rako, ilay rano nalatsaka ho famelan-keloka, ho famonjena ny maro. No vina no misotro ianareo dia manambara ny amin'ny miny fahafatesako. Tsarovy tokoa fa tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy narana raha latsaka no nentin'Andriamanitra namela ny eloka rehetra vitantsika. Nentin'Andriamanitra nampihavanana antsika tamin'ny fahasoavana lehibe zany. Sotrozy zany ho fanambarana ny amin'ny fahafatesan'i Jesosy. Misaotra anao Andriamanitra, misaotra. Miterana andriamanitro fa lehibe ianao. Fa lehibe. Amen. Atsaka ny tananao ome voninahitra Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira manao. Fa lehibe. Miteranao Jesosy. Magaga ianao. Magaga ianao. Misaotra tompo. Miterana Jesosy tompo. Magaga ianao. Magaga. Miteranao fanahy masina. Fanahy masina. Mahery anao. Mahery anao. Miterana fanahy masina. Mahery anao. Mahery anao.
mahery ianao. Misaotra Andriamanitra noho ny fahasoavanao lehibe kanafanay nanatrika ny latabatrao teo. Indro tonga fahasoavana ho anay rehetra izany. Ka dia misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Makatoerantsika tompoko. Dia andaontsika iroso amin'ny fitondrana ny fanatitra. Hitondra ny ampahafolo-karena izay efa nitain'Andriamanitra antsika isika. Dia rehefa avy eo ny fanatitra fanaontsika isika fotoam-pivavahana dia tataza manokana eny atoerana. Fa ity ny azadiny isam-bolantsika dia mamerina an'ilay valopy raky dehibe. Atao inona moa iny valopy raky dehibe iny? Ho fanohanantsika ny fanamboarana trano fiangonana. Anisan'izany trano fiangonana any Antsarifilo. Dia araka rehefa nataontsika tamin'ny taona lasa, tena nampahery be nge nataonareo e. Tena name courage ahy mihitsy eo amin'ny fampokon'ny tompo hoe manana fiangonana izay mitovy jery amiko aho, fiangonana izay tena mamatsy ny fanamboarana tranon'Andriamanitra. Satria manamboatra fiangonana nge tsy vola kely fa vola be. Ka dia manaova be ianareo. Manaova be ianareo. Raha sitrapon'Andriamanitra zao aoriana kely eo dia ataoko hoe amin'ny herinandro ambony dia andoko ny trano isika. Amen. Amen. Ka dia entanitsika mbano be mihitsy. Tena manaova be mihitsy ianao. Dia andaontsika hanao hira anankiray ao anatin'ny fitondrantsika ny fanatitra. Dia fitondrantsika ny ampahafolo-karena sy ny fanatitra. Dia rehefa avy eo tataza manokana ndraky dehibe tompoko nda ho azy.
jesosy fa miaraka aminao e ny fiainako rehetra jesosy ampelaka anao e ny hoaviko rehetra jesosy ampelaka anao tsy magnitsonao jesosy fa miaraka aminao e tsy magnitsonao jesosy fa miaraka aminao e ny fiainako rehetra jesosy ampelaka anao e ny hoaviko rehetra jesosy ampelaka anao e. dia rosotondrana ilay rakidehibe zany tsika dia mangataka ireo tompony andraikitra mba hikarakaran'izay fanatazany rakidehibe zay dia anao filazana zany aho amafisina trany an-trany fa ny renim-pianakaviana rehetra to amin'ny anareo mba iraisaina teny iraisaina ho tonga amin'ny sabotsy ho avy zao amin'ny sivora ny toerana ao amin'ny efitranony sekoly Alahady ny ataonareo ao dia hifampiaraby ianareo no ny taona vaovao dia ao ihany koa no izarana ny laminasa ny renim-pianakaviana taona 320 dia orinan'izay dia misy firaisan-tsaina fiarana miala etaetana sakafo maivana ory zareo tompony andraikitra dia ny fandraisan-jara zany natao maivana mba hahafan'ny daolobe manatrika 2 arivo ariary zay tsy ampy amin'izay 2 arivo ariary zay dia misaotra an'Andriamantsika fa misy an'ireo namantsika mba manana maizy azy reo zany anisan'izany ry madame Yolanda ry madame Zanina ameny mibanga rehetra fa tonga avy sakafo maivana aloha sisy fa fahafantarako azy afonjafonjy izy ao ka dia tonga afa tsara daholo tsika rehetra dia raha ohatra ka tahin-tompoka tonga ao aho dia mba mahita anareo renim-pianakaviana hoe reo fa miraisiana tokoa tonga anareo zay ny filazanany amin'iny dia fanampin'izay dia mila mivory indroatsika na amin'ny 20 na amin'ny 2 ora tolakandro mila mamonjy an'izay tsika fa asoantsika zany fevrier zany amen andoantsika anao hira anankiray mandrapavita ny fanatazany rakidehibe ao fahafantananao farainay mandraky izany farainay mandraky izany situpo masina omena era-pony asina izao rehetra izao miobiana farainay io mandraky izany farainay io mandraky izany
terainaiana ankalazana ny anarana izao rehetra izao manatsana farainay mandraky izany farainay mandraky izany Satutulisa ilaza si ikunenarisa isao rehetra izao aloana faranaio mandraky izany faranaio mandraky izany Jehova terainaiana ankalazana ny anarana isao rehetra izao manatsana faranaio mandraky izany faranaio mandraky izany terainaiana ankalazana ny anarana izao rehetra izao manatsana faranaio mandraky izany faranaio mandraky izany dia ny filazana farany dia ity misaotra an'Andriamanitra isika fa tsika izao dia mpikambana ao anatin'ilay atao hoe inona re mpampely baiboly mpikambana ao anatin'ilay mpampely baiboly zany hoe isan'ireo olona manao zay ieleza amin'ny baiboly farany zay betsaka indrindra isika zay zany isika io ka anisan'ny andraikitra miandry atsika ao anatin'izany dia ny fanohanana ny fanamboarana baiboly manohana zany isika manampy an'izany isika satria io baiboly amboarina io dia tsy hoe amidy maso-karena fotsiny fa amidy fadiantoka dia ny manetsina mibanga dia ny kristianina mpikambana ho aminy dia isika zany anisan'ireo kristianina anisan'ireo fiangonana kristianina mpikambana natao anetsina mibanga amin'ny fanamboarana baiboly no zany isataony dia misy ny valopin'ny baiboly mampely baiboly dia ho zaraina amintsika izy io vitsikely 500 zany izy io fideloko azy nefitsika eto amin'ny arivony dia inona zany tiako holazaina zany hoe ny ampahany amintsika zay afaka tena andray anjara be no tadiavina tsy firere ihany na fizahozahoana raha misy mirerena amin'izao zao dia aferinis'Andriamanitra zany fa zay afantsika mandray anjara be no ataontsika dia aiza ny ray mpianakaviana zara le valopy dia enao tsara zany ny fanazavana izy aminareo toka eto